miarabanao tompoko dia afaka miditra avy hatrany zany eto izay faneho-kevitra izay. Misaotra indrindra madame Lalatina ary misaotra ny PFM na amin'ny afaka itony ohatr'izao. Voalohany indrindra aloha dia ny kaisaro izy ny tokomany kaisaro izy malagasy. Ka misaotra anao madame Lalatina, ianao no namakafaka ny lalàna mihitsy mifakafakainao tamin'ny lalàna adalana voakan'ny fitondrana iny. Tena angamba tena tsisy kosa hoe mpanao gazety na moka an'izay zavatra tena hoe mazava tamin'ny olona rehetra. Dia zay nisy orako anao satria raha rasitony loatra zany dia zavatra zany. Faharoa isorako koa ny rehetrarehetra ny antso sy misy ny radio Rahavavy nareo mihitsy niady to mba niady nanaraka avy eo taoriana ny feonao dia mba nanaraka n'le anina rehetra na vivazany na antsiva. Ka isorako mihitsy raha tamin'ny omaly indesaka tamin'ny radio Rahavavy nareo dia teny moa zany satria raha tadidinao madame Lalatina fepitaona nomeko fepitaona farany nomeko ny fitondrana dia androany asabotsy. Ary dia omaly moa zany dia efa niteny zany dia efa nanambara mazava hoe oka raha vao zay zany satria ho zaka efa zomatsika zao atoandro sisy ny fanapahan-kevitra dia efa nanao antsoava zany amin'ny amin'ny sabotsy heriny no lahatra isika manomboka eo Vasakosy ka hatrany Anosy. Ka dia miaraka amin'ny Sorabavety. Ka dia iny moa ny valiny. Ka isorako koa etoko ny CEA Antananarivo izay tsy nilefitra satria hitanao ihany moa amintsika tao Madagasikara fampitahorana feno kanefa dia tsy nilefitra koa ary tsy niempotra mihitsy. Ka zay rehetra zay nisorako ary ny olona niantso an-tariby rehetra izay tena nao aminareo tao Free FM tany amin'ny radio hafa koa mba niantso daholo tamin'izany niakatra tena hoe vonona mihitsy, tena hoe tena vonona ny olona ary tena nampiseho Antananarivo reny vohitry Madagasikara famitana an'izany tarigetra sy voninahitra zany. Ka dia misorako ny olona rehetrarehetra kanefa zao marina ny teninao oka sika tsy saotra ny ACC satria vaitry midina io, vaitry midina nahazo ny ACC io. Mazava ho azy fa ny fantianina ny lalam-panorenana tompoko dia efa sisy tapitra farany teo nefa dia namariny ty ACC foana. Ka dia tamin'ity toraka tia ay ve fitondrana atahotra vahoaka zay ne zany mazava le resaka. Mazava zao koa azatsy tiako hienana fanapotika satria zay le mahatoritoriana teraka eny ozy tiky zay ka lasa zay ny fanapahan-kevitra. Ka zay no mahatonga amin'ny teny mihitsy hoe eto dia miantso amin'ny rehetra ary mbola mahatoky madame Lalatina satria ianao mbola niteny teo mbola nanamafy ny zavatra rehetra tsy mety atao eto vazivazy eto zao dia tena mitaky voalohany ialany ministry ny afitany satria ho ampifantariko anareo ny teniny tamin'ny misy délégation natainy aminy teniny dia sahala amin'izao mahamenatra ny ozy izy taminay any Diego sarahanareo izy savasy dia anahy nandriny zahay nanaiky fa olona loza ny fahendrena tanteraka ve sa ny diplôma ny tena tsizy mariny fa tena savasy dia anahy zany eny région fa tsy commune urbaine fa gaga zay mivava ny tao ary tena mahavarina lasa tena izy ndray no mananatra tamin'ny tolona zay misy eto Antananarivo renivohitra Madagasikara hoe nanimba tanàna nanimba zao nanao an'izao tena zay zany tena takiako mihitsy ary tokony takitsika menakavy ary misaotra anao madame Lalatina ny tena izay hoe mila miala faran'izay aingana ny ministry ny afitany ary miampy ny ministry ny afitany ny solom-bava-bahoaka madame Bololona zay tokony izy mpandinika lalàna solom-bava-bahoaka zany tokony mialako reo nanangatanana rehetra so amin'ny anteny miram-pirenena zay raika dimapolo satria zavatra tsy marina ritio dia tokony ko mazava raha tena hoe tia ny ty tanindrazany ty dia hometra-pialana satria lalam-panorenana miditeny lalam-panorenana zay tokony fantatra tenjery da tokony izy amin'ny andraiky teto zany. Ka dia zay no ampitaiko mihitsy satria raha mafisika ny teninao teo ary indrindra
na tamin'ny gouvernement kory roze namokany io tikon'ireo mpitamba gouvernement ireo mahatsapa tena dao zany fa tsy mendrika satria anao anaty gouvernement fa lalam-pandrenana tsy hainao zany a tena tokony dinihina koa satria zay tavela tao romborompolo ny tavela tokony mandiny tena tsirairay avokoa reo romborompolo ny tavela reo satria zavatra tsy mety zavatra natao fa eto nga mba amaranako mitenitry fa tsy hoe sanatria azafady tompo sanatria hoe batoerana dia nitenitry de ity oka tsy ho avela atorotoro ny resaky ity satria fantsikan-dalàna maro misy fansikana lalam-pandrenana tena mahamenatra raha mahazo fanontany andrena na prime ministre na iny reny tena zava-doza ka nytiko apetraka de ity ianao koa efa namakafaka voalohany resaka arena tibonitany le lalàna volakolaina amiko de diavy fitondrana ampitirana fongo amin'ny antenimera-pirenena io tompoko de hivarotra ny tany malagasy nitetika amin'io na mafisinao na vainao momba ny lalàna tany kio zay ho atady avoaka io koa ohatry zany ka zao tompoko mengavy atsika rehetra oka tsika mailo am'izay ary aneo feoatsika fa tsy mety intsony tsy mety intsony ary raha voatady hivarotra ny vahiny zany ty hamono ampiray-tanindrazany zany fa tokony tena matsafotsika fa misy tombontsoa atsika koa satria tanitsika ty fa misy tombontsoa atsika malagasy ary itsika tokony joka ty arenany tanitsika ka zay mba tena tiako apetraka mihitsy hoe oka ho mailo am'izay ary eto a de manipy fitenenana zay fa nilazaina koa madame Lalatine fampiavana pirenena to ajanony aloha io resak'io satria lehibe indrindra amin'ny dimy professeur Jacques Albert defa niala zandriny indrindra nandeandro rajoelona defa niala zany hoe amin'ny soto avy na malagasy misy dikany be zany hoe ny lehibe indrindra sy ny zandriny indrindra ka dia za miteny hoe raha tsy fetomboka aza toiziny intsony fa tena mila fandinihana lalina io ka miangavy amin'ny FFKM manotenako zao ampanajana ampitiavana ajanony tompoko ajanony aloha feo de diaviko anareo faran'izay aingana tompoko de hoe ty ataony ty fitondrany ty efa tena mampiteny mona fa tokony mba miteny ary manao mananatra mafy ary mampitandrina mafy FFKM kosa satria efa tsy mety zao fitondrana ketiny zao fa de zay tompoko misaotra betsaka madame Lalatine tamin'ny ACF misaotra betsaka amin'ny Free FM misaotra betsaka aminao ary toizo fa tsika miara-dy foana raha mbola ho an'ity tanindrazany ty misaotra tompoko mankasitraka betsaka anao Andriamatoa Ramasona nitondran'izay faneho-kevitra zay de misaotra ihany koa amin'izany teny famezantoko zany hoe vonina hiara-dy foana raha mbola misy ny zavatra tsy rariny sy ny tsy mety eto amin'ity firenena ity tokony hiadivana everiko fa ny any fitin'le resaka de hoe ny akanga maro tsy vakinam-bo zay le azo ilazana azy hoe rehefa miara-mientana isika rehetra mahafindra tendrombohitra ozy ny fitenenana zay fomba fiteny moa le hoe mahafindra tendrombohitra fa ny tena malaza azy de hoe ny mita be tsy lany mamba ny akanga maro tsy vakinam-bo ankasitrahako betsaka izay faneho-kevitra nentinao zay misaotra ihany koa tompoko amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana tamin'ny ady zay natao fa everiko fa tsy hoe meritiko za samy rery nefa le izy satria tsika rehetra samy nahitany tsy fetezany iny lalàna iny daholo ary samy nandray ny andraikitra tandrify azy daholo fa ombiazana moa no azo dia tsika rehetra ny fampiarahaba zany ao anatin'izay fanapahan-kevitra izay na izany aza tsy mahazo mandromandro manana aretina mihitsy ary tsy mahazo hoe mangingina na mipetrapetraka fa mbola betsaka ny zavatra zava-doza kononkononina sy miôdiôdy any ambadika rehetra any mikasika an'ity firenena ity de adidi no mitsangana sy mijoro mikasika manoloana ny renitrangan-javatra rehetra ireny